MPIASAM-PANJAKANA FANTÔMES vokatry ny gabraraka teo amin'ny fitantanana. ESPLANADE ANALAKELY no amafisin'ny fitsarana ny zon'ireo mpivarotra. VIDIN'NY LAVANILA, SOS ça va, SOS LAVANILA, miantso vonjy ny mpamokatra. Miraba finaritra tompokilasy tompoko vay ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS izao tonga soa ianao amin'ny ity takarivan'ny Alarobia 20 Oktobra 2024 ity. Manasanao ampitiavana sy ampanajana izahay anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Ity ampiandohana dia tena sahady no mampafantatra anao fa misy ny fandarana manokana izay arosony MBS anao manomboka anio alina aorinan'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao izay mitondra ny lohateny hoe resao aloha. Hiditra ao anatin'ny vaovao isika araka ny lohateny-baovao izay efa naroso teo dia makasika ny raharaham-pitsarana indrindra. Indroa ny fampitarika teny amin'ny fitsarana ireo mpandaharam-pivarotra teny Analakely teo amin'ny ESPLANADE zany sy ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity tamin'ny ray sasany no namoaka didiny teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ary endrika miramirana nosoritra teo amin'ny tavan'ireo mpandaharaha teo Analakely. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Afaka mandrivony vato ireo mpivarotra mpandraharaha eo amin'ny ESPLANADE Analakely. Nomen'ny fitsarana rariny izy ireo amin'ny botolo izay saika ataon'ny commune Antananarivo renivohitra. Rahantsika malala moa zany fa efa naresy izay mpivarotra eto amin'ny ESPLANADE tamin'ny tribunal administratif dia nandeha androany tamin'ny 7 indray zany ny conseil d'État. Dia isorana be da be ny fitsarana zany izay naneho ny fahendrena nanome anay ny rariny tao anatin'izany. Mito ny asa fivelomana ho an'ireto mpandraharaha ireto. Mbola manainga ny fitsarana izy ireo mba hijery mahitsy hatrany ny raharaha tahaka izao. Misaotra ny mpitsara mahefa ary tsy hijery mitanila fa tena ny fahamarinana tompoko ary izay dia tena ara-dalàna nanaraka an'izay procédure rehetrarehetra natiana nataon'ny commune nanaraka ny tenin'ny maire teo aloha ary na mbola maire amin'izao fotoana izao arany dia fantatray fa fanjakana daholo ireo tompoko ary izay tsy miditra raharaha politika fa dia mangataka antsika vahoaka malagasy rehetra mba hijery ny mpandraharaha malagasy satria tena mpandraharaha malagasy ary tena fotom-pivelomanay tompoko ity asa mandraharaha ataonay ity tsy hompitehana tanatin'ny fotoana foy ny araka ny zavatra rehetra izay efa nomanina izay tao anatin'ny 10 taona nanomezan'ny commune fa dia mangataka ny fitondrana mahefa amin'izay raharaha rehetra mahakasika ny mpandraharaha malagasy mba ho jerena akaiky tompoko. Mbola vaovao eo amin'izay tontolon'ny asa izay ny 20 Oktobra lasa teo dia namoaka ny antotanisa ho an'ireo mpiasa matoto na fonctionnaire fantôme ny ministera mbola mitohatra amin'izao ny fitsiriana izay ary etsy andalin'izay ihany koa dia miady mafy ny amerenana amin'ilony ny fiainan'ireo anivon'ny mpiasa tsy miankina ny randrana syndikaly nisy ny fandravonana ny tolona izay nataon'izy ireo tao anatin'izay fihiboana izay nataon'ny randrana syndikaly teny Antaninarenina teny androany. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. MPIASAM-PANJAKANA 2,7 no tapaka karama tamin'ity volana Oktobra ity. Ireo ilay antsoina hoe fonctionnaire fantôme raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny fitantanam-bola. Antotanisa navoaka ny logiciel augure izany. Toy nisy ny fonctionnaire fantôme nisy nandray ndraiky ny tao satria ny akamaroan'ireo olona ireo ny hitako maro ny olona ny tanany atao hoe aux emplois de l'État nefa ny mbola nandray vola ihany. Dia amin'izay zany raha fonctionnaire izy tokony miverina amin'ny karama maha indisy nananana izy. Raha tsy fonctionnaire izy zay ny tena be risque hamerina ny volam-panjakana. Mbola andalo conseil de discipline na CODIS izy 2,7 mena damianaka ary eo no andraisana ny fepetra farany. Raha vao marina fa tena fonctionnaire fantôme tokoa dia amerim-bola amin'ny fanjakana no sady tapaka tanteraka ny karama. Raha toa kosa vao marina fa mpiasam-panjakana fa nisy ny lesoka tamin'ity logiciel augure ity dia andohonitra ny fanjakana ary amerina ny karama n'ireo mpiasa izay tapahana. Dia anao zany manam-porofo foana fa hoe zonao ve le izy sa tsy zonao. Rehefa zonao izy tsy maintsy rétablissen'ny fanjakana izy. Rehefa tsy zonao izy sanction zany no anapahana karama sy anasazina n'le olona amerim-bola. Ho an'ireo mpiasa misehatra tsy miankina kosa indray dia efa tamin'ny fiatombohan'ny valanaretina izany hoe efa tamin'ny volana Martsa ny tsy nandray karama ny akamaroan'izy ireo. Nisedra olana io sehatra io ary isan'ireo tsy mba nisitraka ny tohana avy amin'ny fanjakana.
250 000 ny antotanisany mpiasa voakitiky ny Covid raha navoaka ny mpikambana atao amin'ny CNAPS dia ny fanjakana ny heritreritra hanampy 200 000 tamin'iny le resaka fampitrosana iny navoaka ny filoham-pirenena teo le hoe 130 000 ozy izy no mahazo azy nefa ny CNAPS isy an-tany ny laza hoe 60 000 amin'iny 130 000 iny tsy ara-dalàna dia iny GFP namoaka ndray tsy hoe 62 000 ny azy zany hoe ny zone France ny mpikambana eo aminazy fotsiny no 62 000 no tsy manana asa amin'izao fotoana izao dia ny aty aminay aty amin'ny randra syndika zany fitambarany reny antotanisa rehetra reny miampy an'ireo totanisa tonga eo aminay amintsika amin'ny teny zao zany mbola manana 100 000 zay mpiasa zay very asa sy ireo le natao hoe nasorona taperinasa raha ny fantatra dia 7 arivo ireo mpiasam-panjakana mbola eo andalam-pitsiriana amin'izao fotoana izao. Mbola eo amin'ny vaovao sosialy ihany fa ho any Antsianakany aloha tsika anatin'ity vaovao manaraka ity. Nentin'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara namorina vahoaka ny fizarana vatsitsinjo tany Ambatondrazaka ary ararotan'ny filoha ny fahasahiranan'ny vahoaka hoy ny solombavambahoakan'i Madagasikara Fidèle Razarapiera. Miariary anefa hoy izy fatofoka ny vahoaka amin'izao ny amin'ny fampanantenana pokaty lava izao. Fa na dia tiany nambiny tsy ho velo sitraka rindra tsara ny tahiriny ainao. Sy manana fatokisa-tena manoloana ny vahoaka ny filoha raha tsy laza fotsiny ny famoriam-bahoaka nataony tany Ambatondrazaka. Tondro io zany zavatra tiany io dia atao hoe mety président. Enao aloha tena sao mihitsy. Ambatondrazaka zany tena tianao. Miverina eto amin'ilay toerana ianao dia manana aya ao anatina zavatra voafaritra tsara hoe tsy mahazo olona. Ny teny ateo hoe sa tsy mora ny mitondra fanjakana fa zao misy zavatra tsotra azo atao sery vitanana mala tsy mila amonona varotra koa. Etaetany mihitsy ny atao hoe mambahoaka dia zay ilay etaeta atao hoe mambahoaka zay no miprimé ao anatin'ilay zavatra atao. Matoko azy ny vahoaka rehefa manao ny marina sy manaja ny teny nomeny ny olom-boafidy eo indrindra no ananan'ny filohan'ny Repoblika AIA. Efa betsaka ireo fampanantenana nataony kanefa tsy tanteraka indrindra ho an'ny mponina Ambatondrazaka. Fifaninanana teo amin'ny resaka isan'olona no tiany filoha ankehitriny naseho hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara Fidèle Razarapiera. Tsy maintsy notambazana nefa izy ireo ka nararotan'ny filohan'ny fizarana vatsitsinjo ho an'ireo fokontany 10 izay tsy ilaina famoriam-bahoaka akory. Na iza zany feo hafa lakilosy hafa maneno dia aleon'ny olona miaino an'iny satria rehefa miaino an'ilay ato anatin'ilay mpitondra izy dia olona mifandokandoka ny eniny, olona mampanantena ny eniny, olona milaza zavatra mampanofinofy ny eniny. Nefa ilay izy rehefa jerena ty amin'ilay fanatanterahana tsy hitany dikan'izay mitady feo an-dakilosy hafa izy dia iny feo hafa iny no arahany amin'izao fotoana izao ka izay olona afaka manazava mitondra zavatra azo tsapahitanana ohatra mivaingana ifandresena lahatra dia enon'ny olona na izy tsy voatery ho delona kely io. Nentin'ny mpitondra natao andresena lahatra ireo vahoaka mba ho vorolanina ny teny hoe marefo ka tsy maintsy nitondra olona hafa niara-ny salany taona vatsitsinjo. Ireo isy ireo no nireharehan'ny filoha izy fa nahazo olona betsaka ny tenany mipetraka amin'ny fanontaniana hoe tsy maintsy mampiasa fikafika amoriam-bahoaka ve mba ahafahana maneho fa tena mambahoaka marina. Any amin'iny tapany avaratra ny nosiny kosa amin'ny faritra Rava hatramin'izao dia mbola miteraka resabe ihany koa ny fizarana vatsitsinjo izay nanjakan'ny kolokolo tanteraka miampy fanavaka vana ihany koa ny fizarana ity sosialim-bahoaka ity tany Tsohi tany. Fa na dia diny miala rariny ombana rindra tsara ny tahiriny ainao. Gaboraraka tanteraka izany no zava-nisy tamin'ny fizarana vatsitsinjo tany Tsohi andro vitsilasa izay. Akoatra ny fisian'ny fanavakavahana tamin'ny fizarana ity sosialim-bahoaka ity dia voalaza fa nanjaka ihany koa ny kolokolo tany an-toerana. Araka ny fitaranan'ireo mponina dia izay mandovola 2,000 ariary no mahazo ity sosialim-bahoaka ity. No irairan'ny fitondram-panjakana nefa fa misitraka izany maimai-pona avokoa ireo olon-drehetra indrindra fa ireo fianakaviana marefo. Tsy izany nefa no zava-nisy tany an-toerana fa mbola nangalan'ny tompon'andraikitra vola ho takalo n'ity sosialim-bahoaka ity ireo mponina. Toy izao hita tamin'ny rakitsara izao ny fanazavana sy ny fanehoan'ireo vahoaka any Tsohi ny atezerana izy ireo manoloana ny zava-nisy.
Tsara ny mampatsiahy fa saika nahitana sakoroka avokoa ireo toerana rehetra nizarana ity vatitsinjo ity. Mbola any amin'ny faritra Savahany eo amin'ny vaovao ny fiarina dia tapidalakale tanteraka amin'izao fotoana izao ireo mpamokatra lavanila ao amin'ny faritra Savah. Ny totongana be izay tsy izy ny kilaon'ny lavanila any an-toerana amin'izao fotoana izao araka ity tato-baovao entin'i Jessica Miray sy Mathieu Prince ity. Tapatenda io no amtina ny Patrick Raharmana ao amin'ny page Facebook-ny ny mpamokatra lavanila ao Savah. Ity faritra ity izay ny 700 mponina ao aminy dia mivelona amin'ny lavanila avokoa. Potika tanteraka ity sy ampiarin'ity amin'izao. Araka ity fanehoan-kevitra ity hatrany dia ny fanjakana mihitsy no mitsabaka amin'ny fanomezana licence d'exportation na fahazon-dalana ahafahana manondrana ny ivelany. Raha tokany sampandrarahana an-toerana no tokony andraikitra an'izany. Lasa manjaka be araka izany ny kolikoly sy ny kinamanamana satria izay akaiky ny fanjakana ihany no mahazo ny licence. Roa alina hatramin'ny 3 alina ariary amin'izao ny vidin'ny lavanila maitso any an-toerana. Ny totongana 5 alina sy 4 hetsy ariary kosa ny vidin'ny lavanila vita raha toka 2 tapitrisa ariary izany teo aloha. Ny hiditra avokoa araka izany ny mpamboly sy ny mpanangom-bokatra ao Savah any antsemana ny faty antoka. Any ka natao antoka avokoa ny fananana. Trosa izay andoavana zana-bola miompampana hatramin'ny 720,000 toka 220,000 ny feran'ny banky FIB. Nanampitrotraka ny olan'izy ireo ihany koa ny Covid-19. Misy ao Savah amin'izao ny fakany microfinance ny fananana izay nataony olona antoka. Raha ity ohatra ato amin'ity pejy ity hatrany dia trano mitentina 900 tapitrisa ariary no natao lavanty andoavana trosa 1 tapitrisa ariary sy satsy voaloha. Raha ity loharanom-bavao ity hatrany dia mbola misy ihany koa ny tsy kombakomba ataon'ireo microfinance. Maniraka olona izy ireo hividin'ny trano natao lavanty ka hifampizarana ny ambadika ny vola azo. Raha nanao fampelezan-kevitra nefa ny filoha dia anisan'ny velirano nataony ny ampiakatra ny vidin'ny lavanila. Fampanantenana nataony ihany koa ny ampiatoana aloha ny fanefana trosa amin'ireo microfinance. Saingy tsy nisy tanteraka izany. Miantso vonjy araka izany ireo mponina ao Savah sy izay rehetra misehatra amin'ny lavanila. SOS Savah, SOS lavanila. Eo amin'ny tontolon'ny fandraharana dia nanapa-kevitra hiala eto Madagasikara ny orinasa mpitrandraka arena kibon'ny tany British Petroleum fa tsy afapo tamin'ny fiarah-miasa amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Ity orinasa vahiny ity orinasa iraisam-pirenena ka izao nanapa-kevitra ny sitaka izao. Fa na dia diny miala rarinombana rindratsara ny tahiriny aina. Hitantaratra amin'ny fialan'ny orinasa iraisam-pirenena British Petroleum eto Madagasikara ny tsy fahaizan'ny fitondrana malagasy misarika sy mitazona ireo mpamady vola sy mpandraraha vahiny hiasa eto amintsika. Hiala eto Madagasikara ny British Petroleum rehefa tsy nahazo fahafahampo tamin'ny dinika ny fanaovany tamin'ny gouvernemanta. Nangataka fanalefahan-ketra manko ity orinasa mpitrandraka solika ity noho ny fahasahiranana mianjady amin'ny orinasa maro manerana izao tontolo izao satria ara mahita ny krizy iraisam-pirenena amin'izao fotoana saingy tsy nanaiky ny fangatahana ny fanjakana malagasy fa ny apahany tamin'ny fangatahana ihany no namaliny ny British Petroleum. Mazava ho azy fa misy fiatraikany amin'ny tontolo ara-toe-karena hatrany rehefa orinasa vaventy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no miala amin'ny firenena iray. Manome endrika ratsy ny firenena eo masin'izao tontolo izao ny toe-javatra tahaka izao ary ahavitsy ireo mpandraraha sy mpampiasa vola ho voasarika hiasa eto Madagasikara. Misy fiatraikany amin'ny sehatry ny famoronana asa ihany koa satria ireo mpandraraha sy mpampiasa vola no tena antoka izany famoronana asa izany. Tsara marina fa anisan'ny orinasa faha-efatra lehibe indrindra manerana izao tontolo izao ny British Petroleum. Mahery ny 300 miliara dolara isa-taona ny vola mihodina na ny chiffre d'affaires eo anivon'ny orinasa. Eo amin'ny vaovaony sosialy sy ny fiarahamonina dia velotaraina ireo mponina etsy Ampasimadinika manoloana ny fiotsahan'ny tany izay loza mitatao indrindra ho an'ireo mponina manodidina mipetraka eny an-toerana ilay tany miotsaka. Efa tapaka ny lalana sy ny rano makany amina trano maromaro amin'izao fotoana izao ka izay no mahavelotaraina ireo mponina ireo. Jessica Miray sy Mathieu Prince no nanao ny angom-baovao. Efa tapaka tanteraka ity lalana eto Ampasimadinika ity.
any an-tokotan'olona ny mponina tsy maintsy mivezivezy. Ny olona tato amin'ity trano ity aza efa voatery tsy maintsy nifindra mihitsy tapabolana izay fa efa mitatao amin'ny tranon'izy ireo ny fiotsahana. Raha ny fitantaran'ny mponina, tompona trano iray mipetraka ao ambany ao ianty no saika hanao fotodrafitrasa teto amin'ity tany niosaka ity. Toerana zany io lavaka be hitanareo io, karazana voany izy io, rakotra voanelaka, rakotra zava-maitso, filalovan'ny ankizy ary anisany miaro ny ekosistema taty aminay zany. Tany amin'ny volana lasa tany dia nanomboka somary nanadidio teo zareo zany dia nasiany panneau teo hoe permis de construction numéro zao dia efa niavize anazy ihany zay hoe fa mba nanaitra anazy ihany zay hoe sao dia tsy mety fa ireo zava-maitso ireo ange no miaro ireo tany andro tany izay hitoeran'ity tanàna honenana ity. Ny faraiky amin'ny 20 ny volana septambra teo raha mbola tsy avy akory ny orana dia niotsaka ny tany. Tapaka niaraka tamin'izay ny lalana sy ny rano mamatsy an'ity tanàna ity. Miantso ny fitondrana zany jery akaikin'ilay izy fa sahirana tanteraka ny olona aty tsisy lalana, tsisy rano sotroina. Mampitaitaina isan'andro vao avy ny orana tsisy matory ato mifody daholo ny olona dia mifampiambiambina ny olona hoe ahoana. Fa olana andrasanay tsotra be famerenana alohan'ilay lalana, ilay tohatra ny otsaka. Fanamboarana raha izao hitanareo zao, zaho tsy teknisiana fa fanamboarana angamba mur de soutènement. Izany hoe ny vahaolana tena amin'ny ankapobeny zany tena tediavinay dia ny andraisan'ny tompona andraikitra eo fitondrana sy ilay olona tompona andraikitra na tonga n'ilay loza ny andraikiny. Efa imbetsaka izy ireo nametraka fitarainana tamin'ny tompona andraikitra saingy sy mbola nisy fanapahan-kevitra hatramin'izao. Anerin'ireo mponina dia nametraka sora-baventy toy izao. Fa eo amin'ny pejany fitanterana eto Andrenivohitra kosa indray, akoatra ny sazy izay miandro ireo taxi be tsy manaja ireo fepetra hiadina amin'ny Covid-19 dia mitombo ihany koa ny sazy ho an'ireo taxi be makeny Itosy amin'izao fotoana izao. Somary nataitra ny maro ihany ity fepetra ity ary nizara moa ny hevitr'ireo mpamily sy ireo mpandeha makasika izay. Arao ny fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala. Itosy Ampefilo na Itosy Garage tsy hisy tsony zany manomboka androany. Nilatsaka ny noto andro kooperativa mitatitra ny Itosy fa tsy misy tsony ny tapadalana. Sazy 3 volana trano maizina avetrany raha misy tratra. Io miankana vahoaka ihany ero namana. Io zany problème be koa io e. Tenenkanao tsara fa tsy voaino ny embouteillage be be any Analakely tsy vitan'ny any Analakely daholo. Zene any daholo le tôbila ny olona eto miandry tôbila be tabe eto ny tena bazin'ny olona eto eo amin'ny garage. Nefany amin'izay fotoana izay tonga dia taraiky ny olona eto amin'izay. Tena marina nefa eto tena be olona 67 be olona dia tsy maintsy hitahina koa nefa ireny zao dia tsy hita eo zany eo le fandaminana zany ahoana ny fomba andaminana anazy. Izy misy ankony eo amin'le fournisseur zany izy satria le afamakana Analakely tonga dia feno dôzy avany dia le olona nefa ny avy eto mijaly misy milatra dia mijaly be le izy fa tokony misy mijaly roa ihany le izy zany raha ny tena marina hoe misy atao mihodina fiara dia misy makana Analakely satria le olona afa zatra an'le tao fiara sasa dia misy ankony be tabe. Nenay zany raha ohatra makana Analakely mety aminay foana io fa le olona le fournisseur no problème. Za mihodina teto foana tamin'izay ny efa mihitsy ny fiara fanarahana amin'ny coopérative mihitsy io ary ny coopérative mihitsy no mitondra an'io fa tsy hoe manao zay tianao atao. Raha ohatra hoe mandalo etanao zao amin'ny 3 sasany amin'ny 4 dia hitanao fijalian'ny olona milahatra eto mamay be ny piste. Ahoana le hoe sazy zany manaiky an'ilay sy io tsy amin'ny lafiny anankiray io namana tsy mety io. Manomboka izao zany ireo mpiasany 67 na Ampefilo iny rehefa hody dia tsy maintsy makeny amin'ny aretsary lalàna na Analakely avokoa zay vao mahazo taxi be. Tsara betsaka mihitsy hoe misy eto dia misy eria ino Angodintsotry Analakely fa ny olona zatra miandry eto dia mijaly. Dia efa zay ohatra hoe makany Itosy na ohatra zany dia efa eto miandry dia lasa mijaly zay. Raha tsisy mihodina atsiny dia mijaly be le olona mpandeha mody any Itosy. Ny orana avy lasa alina be vao tonga any an-trano nefa le bitsy efa tsy misy tsy mihintsana.
avy Analakely dia efa fiana. Moa zao teto misy olona mitazakely tena sahirana. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ireo fikambanan'ny mpianatra malagasy nahazo vatsampianarana any ampitan-dranomasina any. Saika dia misy olana hatrany mantsy ny fandraisan'izy ireo ny vatsampianarana isan-taona isan-taona. Jessica Miray sy Tahir Niaina. Mivondrona ao anatin'ny fikambanana UMABEX na ny Union des Malagasy Boursiers à l'extérieur, ireo malagasy nahazo vatsampianarana any ivelany izay antoany fanjakana. Tsy misy mianto teny ireo mpianatra ireo fa miandro vatsampianarana isan-taona io izay mitentina $200 efa ho 10 taona zay. Saika olana trany anefa ny fahazoana io vatsampianarana io isan-taona fa isaky ny roa na 3 taona vao avoaka ny fanjakana. Nanantena zahay amin'ity fanjakana vaovao ity satria miahy ny tanora kokoa mba hilamina ny zava-drehetra. Nefa ny hatramin'izao mbola misy olana ihany. Nanao fitakiana zahay depuis tamin'ny décembre, janvier, février, mars nandefa tany amin'ny gazety any Madagasikara. Nanao vidéo ampanajana teny amin'ny Tambazotra ny mpianatra rehetra par pays tao anivon'ny UMABEX. Dia nivoaka ny boursa tamin'ny volana Jona, mois de juin farany teo. Io boursa nivoaka io tsy ny rehetra no nahazo. Misy mpianatra isaky ny pays tsy ao anatin'ilay liste. Neny CAN Maroc moa zany dia hoe 110 na 10 be zao mpianatra tsy tafiditra tao anatin'izay lista izay. Ny teny nanazava ry zareo fa vague anankiroa ilay izy. Hisy zany deuxième vague. Donc volana Jiona efa ho tapitra ihany ty ny taona mbola tsy tonga ny boursa ny deuxième vague io. Izay no antony ity antsoavo ity. Manao antsoavo araka izany ireo mpianatra any ivelany ireo satria dia mitaintaina hatrany ny fiandrasana ny vatsampianarana isan-taona io. Tsy misy fianakaviana hitarainana ihany koa any alavitra any. Voalohany indrindra mangataka izahay tompoko mba havoaka ny boursa nireo mpianatra ambiny mbola tsy nahazo hatramin'izao. Deuxième vague aty Maroc sy ny réclamation rehetra avy any amin'ny pays sasany. Ny fangatahana faharoa kosa dia mangataka izahay mba hisy daty na volana précis isa-taona ho fandefasanareo boursa ho an'ireo mpianatra ireo. Tsara raha alohan'ny volana Jiona le izy fa sahirana ny mpianatra tena misy ny sahirana miandry an'io fotsiny. Miteboka fahatelo farany ka tsy latsa-danja dia ny valeur an'ilay bourse, ny montant zany $250 isa-taona. Tsy ampy izy io fa kely efa hiafina ka raha mba azo atao re tompoko raha mba possible mba ampiakarina kely le izy. Efa imbetsaka no nanao fitarainana ireo mpianatra malagasy any ivelany ireo mikasika ty vatsampianarana ity saingy izao dia mbola tsy mivaha izao hatrany aloha ny olan'izy ireo. Any amin'ny renivohiparitra Atsinanana kosa indray dia manjaka ny asa fisolokiana ny Tomasina any amin'izao fotoana izao. Tanora eo ampitadavanasa no tena fantatra fa lasibatra ity asa ratsy ity amin'izao fotoana izao ary dia lehilahy iray izay milaza fa ho mpiambina ny filoha teo aloha no anisan'ny tompon'antoka amin'ity asa ratsy ity arak'izao fanady adin'ny mpanao gazetiny MPS any Tomasina. Mafy tokoa izany te hiasa. Tanora maro ampitadiavana asa efa mihoatra ny 200 any Toamasina no fantatra fa voasoloky ny rangahy iray milaza azy ho mpiambina ny filoha teo aloha sy efa miaramila teo aloha ihany koa. Nino avy hatrany izay nambarany ity lehilahy ity ireo olona marobe nitady asa ireo ka roboka. Ankoatra ny dossier maro isan-karazany dia vola manodidina ny 7 alina ka hatramin'ny 2 hetsy ariary no voalaza fa nalainy ity lehilahy ity tamin'ireo olona no solokiny. Asa fanamboaran-dalana no isan'ny asa na mpanantenaina ireo mpitady asa ireo tamin'izany. Efa nametraka fitoriana tany amin'ny Zandary ireo olona voasoloky saingy tsy misy miaino araka ny nambarany izy ireo. Mikisiko fogna zegny le daty. Izy amizao zegny tsy azo antso ary ny toerana misy anany tsy hita. Dia nifaiko zany le vola. Dia après 2 journées zany dia nantsono za hoe hagnano signature-na badge dia tonga. Dia take après 2 journées dia nizaran'ilay badge zany za le tiako tongavana zany dia le asa zany moa za siry fa tsisy. Dia mba tiako tongavana zany mba hita izy dia volako zany ny volanay zany no ahery. Io olona zany nilaza tamin'ny Madézier fa hoe misy asa présidentielle eto Tamataville jusqu'à Ambanivolo.
dia noho ny tsy fanananasa zany raha tsika malala fa maro na tsy mananasa tamakaveka nalaky be zany le resaka nandeha dia tonga taminazy daholo zany le olona jiaby reo jusqu'à zao mois d'octobre ty fa mifarana tsy hita izy efa sahirana zany zay tratrako firmagny pak fampidirana mpianatra ketsy andagniny mbola nikatramino koa zany zay amindreo mpagnano fanjakana zany zay dia mitady asa raha ohatra ka misy asa kagny amin'izay tratrany fitana taona io dia mba vonjeo ihany zay ty fa sahirana tsy tany afaritany Toamasina ihany no nandrenesana ity trangana fisolokiana iray ity fa efa maro ihany koa ireo olona lasibadry izany teto Antananarivo. Vanontaniana mipetraka ny hoe aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana amin'ny famoronana asa ho an'ireo tanora malagasy mba hialan'ny tranga fisolokiana tahaka izao. Hoentsika mamarana ny fampalalam-baovao dia tranga hafakely no sady mbola tsy fahita firy eran'izao tontolo izao tia niseho atao anatin'ny tambazotra sosialy iray ity. Vehivavy bevoka sy volana no nahavita ny hazakazaka 900 metatra rehefa nilokan'ny vadiny $100 ity vehivavy ity. Mialina ary nombana sy tahiriny aina no mitatitra ny vaovao. Vehivavy teratany Kaliforniana iray 20 taona antsoina hoe Makena Miller bevoka sy volana no nahavita ny hazakazaka 900 metatra na 1 kilometatra tao anatin'ny 10 minitra sy 15 sekondra herinandro talohan'ny fotoana haterahany. Araka ny tatitry ny tambazotra sosialy iray dia nilokan'ny vadiny $100 ity vehivavy ity fa tsy havita io hazakazaka io. Na dia efa lehibe aza nefa ny kibony dia nataony ity fanamby ity ary mbola nahavita tsara lavitra noho ireo vehivavy rehetra ity teratany Kaliforniana ity. Araka ny fampitana natao dia 10 minitra sy 7 sekondra eo no anaovan'ny vehivavy iray io alavirana io kanefa vitany ity vehivavy bevoka efa miandriandro ity tao anatin'ny 10 minitra maherikely monja. Ny vadiny ity teratany Kaliforniana ity ihany moa no nakasary azy teo ampiazakazahana ary nanaparitaka izany tao anaty tambazotra-tserasera iray. No marian'ny tambazotra sosialy ny paritany ity vaovao hafakely ity fa nahazo alalana tamin'ny mpitsabo roy Makena Miller talohany nanaovana io hazakazaka io. Intranga hafakely iny ihany koa tompo-kilasy tongovavy no namarana tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrana feno ianao mbola misafidy ny marodrefin'ny MPS naiza amin'ny fotoana rehetra ihany koa na eto an-toerana na ny ampitan-dranomasina ankasitrahana ianao ary asaina iampitiavana anaraka ny fandarana manokana fandarana vaovao eto amin'ny MBS resao aloha ao aorianan'izao fotoana iarahantsika izao ankasitrahana ny teknisianina sy ny mpanao gazety niara-ny salasy ny farimbona ihany koa mametraka ny mandrapitafao manaraka filmotoboko.